Farotra maro no dobon-drano tanteraka amin'ny komina Ampitatafika, vokatry ny fahavakisan'ny fefilohan'ny Sisaony. Fotodrafitrasa maro no simba vokatry izay. Raha nambarany lefitry mben'ny tanàna Ampitatafika dia tsy latsaky ny 50 ny trano rava no ny fahavakisana ity fefilohan'ny Sisaony ity. 420 no rava sy ny rodana tamin'ny tanàna Ambohidava, Ambohimangidy. 720 kosa no isan'ireo trano rodana no ny fahavakisany fefiloha teo Anjanamaitso Ampitatafika ihany. Zaza iray kosa no namoy ainy tany amin'ny tobo fandraisana ireo trabona raha ny vaovao nampitany ity tompon'andraikitra ity. Ankizy 5 sy 5 taona no lasan'ny rano ary namoy ainy vokatry ny fahavakisana fefiloha tao amin'ny dobon-drano Sandadrano ao amin'ny fokotany ankady vola AMBOHIJANAKA. Omaly alahady maraina vao hita ny vatany efa mangatsiaka azy ireo raha toa ka ny alany sabotsy sy foalahady no nitrangaliny loza. Niakatra ny ohatran'ny fefiloha ihany koa ny rano tao amin'ny Mahatratra, komina AMBOHIJANAKA ihany. No ny fisian'ny lotsakorana be loatra teto amin'ny faritra Analamanga no nahavaky ireto fotodrafitrasa ireto ka nahatonga ny fiakaran'ny rano tany AMBOHIJANAKA sy ny manodidina. Tsy azo ny famezivezena ny arabe tao an-tanàna. Trano maro ihany koa no idiran'ny rano raha ny vaovao nampitain'ny Janeraly. Mandritra izao vanim-potoana masina ho an'ny finoana silamo izao dia manatanteraka fizarana sakafo mafana ho an'ireo olona sahirana eto Antananarivo ny vondrom-piarahamonina Ismaely. Isaky ny alahady nandritra ny volana Ramadany no nanatanterahany izy ireo izany raha nitatitra avy amin'izy ireo. Omaly ohatra dia natratra 540 ny sakafo mafana no zaraina ho an'ireo olona sokajiana fa marefo ireo. Ny ampy-koba feno soa 740 fonosana. Tao anatin'ny alahady efatra dia natratra 509 ny sakafo no zaraina. Entitra ny baiko no meny ny kamandany Janeraly ny Jeneraly Jean Herbert Rakotomalala nandritra ny lanonana fanolorana ambany faneva ireo mpianatra ho zandary andiany fa 7/70 iofanao amin'ny sekolin'ny Janeraly Ambositra androany alatsinainy. Maro ireo toe-javatra no lalovan'ny Janeraly tato izy. Tao ireo tandrevaka sy fioram-pefy midika tsy fahanarahana ny fitsipifehezana ho izy izay nataony sasatsasany ka lasa manimba endrika sy manalabaraka ny Janeraly. Tsy azo ekena izany ho inona ambarany ka tsy maintsy handraisana fepetra. Nanome toromarika ihany koa izy ho an'ireo fibaikona rehetra mba hisy ny fanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny lafiny rehetra ireo zandary manimba ny endriky ny Janeraly. Iady ny laharana voalohany vondrom-maika eo amin'ny vondrona mandritra ny lalao fifanitsanana hiatrehana ny fiadiana ny amboara eran-tany 420 i Madagasikara sy Ghana androany alatsinainy alina. Ao amin'ny kianjan'ny ATSIMONDRANO ao Maroka ny lalao no atao izay hanomboka amin'ny 10 ralina eto Madagasikara. Raha mandresy ny Black Stars moa ny Barea mandritra lalao io dia hitana ny laharana voalohany vondrom-maika izay manana isa 13 raha toa ka resy kosa dia mety hidina any amin'ny laharana faefatra raha toa ka mandresy ny mpifanandrina amin'ny avokoa i Komoro sy Mali. Raha sahala kosa indray dia hidina ao amin'ny laharana fahatelo. Ampy ho an'ny Ghana kosa izay vokatra sahala izay hijanonana eo amin'ny laharana voalohany aorian'ity andro fahenina ity.